nolany trahoay fanatrena nolany trahoay Tantanao dia teneno Andriamanitra miaraka aminao mandrakariva raiko amin'ny anaran'i Jesosy ary fantatro fa eo amin'ny fiainako mandrakariva mifanatrehanao mino amin'ny titolakandro ty fa naiza misy anay tsy ray avy dia eo amin'ny fiainanay ny fanatrehanao aza manaisotra mihitsy na indray mandeha aza Jesosy araka ny teninao fa eo mandrakariva ianao fa ny fotoana tsapanay fa toy tsy misy fahatsapana ny fisigny fanatrehanao zay no atao hoe tafasaraka aminao zay tsy ny mandrakariva zay ary tehirizo satria tsy fantatray ny ora sy ny segonda sy ny minitra fa ianao mahalala ny fotoana ray ny amin'ny fiverenany zanakao apakatra anay zay le fofombady ho apakarina ary midro zay fa ianao miasa mandrakariva atanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay ary zao firay izany zao Jesosy zao fampatsahivana zao dia ho lalana iray hijoronay amin'ny sitraponao tanteraka mandra-piavinao manao ilay mitoetra amin'ny seza fiandriana mandrakizay ny fankasitrahana ny dera ny ady ny sotry zay fanao hatramin'ny taloha indrindra anao ankehitriny ary anao mandrakizay
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kera avy any Nazareta, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, la itiantsika mamitsika eo amin'ny fiainantsika, miaraka amintsika, miombona amintsika ary tiantsika ho azy ny voninahitra mandrakizay. Asio tia-tanana mafy ho an'i Jesosy. Halleloja. Dia zao tsika rehetra ohatry ny mpianatra Jesosy, tena mpianatra Jesosy miandry ny fiverenana, asehoe amin'ny fofeny fitiavana, fahamasinana, fahadiovana, ny fiombonantsika amin'ny fotoana rehetra sady zany. Ary ao anatin'izany dia iray isika amin'ilay Andriamanitra tokana sady marina, rain' Jesosy Kristy tompontsika, mandra-piavy ny voninahitry ny anarany. Samy manao fety sambatra daholo e! Ndao itian-tanana ho an'Andriamanitra. Alleluia. Afaka mandroso amin'izay ny programa manaraka. Eny are, ndao antsika mbola meriny tia-tanana mafy a, ndao itsika iorakoraka ho an'i Jesosy ny amin'ny androandroany a, dia ndao tsy hipetraka aloha fa misy maika hamonjy seza be izy. Efa hitsangatsangana anie naran'izy ty, efa hoe hitsangatsangana, mbola misy to dia mipetraka ihany. Dia io makomantsika ny amin'ny sakafo rehefa satria efa amin'ny 12 sasany zao fa mialon'izay hony a, ndao asitsika fifaliana kely e. Ndao hifaly kely tsika, malalaka be ny kianja, malalaka be ny sehatra, anjehany ambadimbadika any sady manantonantona ihany koa. Rehefa avy eo mbola mety ho ampitohitoizantsika